Vahintsika manaraka araka ny lazaina teo dia Ranja Ranavizanany, anisan'ny tanora dia tanora tokoa ary tanora tena voaeritreriny tokoa amin'izao fotoana izao satria dia mbola ao anatin'ny mainty volo tanteraka izy. Ranja Ranavizanany, inona ny vaovao? Nona be zay amin'izao ora atoandro mitaotao vovonana mahery izao. De miarabantsika rehetra mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra indray de rehefa noana zany tsika de manasa antsika zany resakafany amin'ny atelier. Mialohan'izay aloha dia mirary soa anareo any tokantrano any izay mpisakafona fa ity zavatra asehoana eto ity dia mampitelin-drora tokoa. Inona avy ny menu ataontsika anio Ranja? Ny menu atolontsika androany zany dia misy anankitelo moa izy io ny voalohany ny entrée zany dia foie gras, zany hoe aty matavina ganagana moa zany, foie gras poêlé miaraka amin'ny mûre sauvage, voaroyazo sy émulsion anaty matcha, dité japonais moa izy io. De manaraka azy de misy ny magret de canard miaraka amin'ny asperge verte, de ny ambaranantsika azy de les fraisiers, zay gâteau efa malaza be izy io fa somary namboaritsika kely ny pôsipôziny. De eto tsika mahita le foie gras zany fanaovana azy. Bon, zavatra tsotsotra ihany moa zany ilaina fa le atao zavatra tsotra moa zany de tsara foana fa tsy mila manao zavatra sarotra be zany. Izy endasina fotsiny miaraka amin'ny toast kely de voaroyazo sy le émulsion zany, iny mety sarotsarotra kely émulsion satria ilaina fitaovana manokana mihitsy fanao azy. Ono Ranja, ohatrany lasa ny saiko hoe ianao ve zany efa hatramin'izay mihitsy ty sakafo sa hoe ahoana tonga hoe za koa rehefa lehibe de anao sakafo sa mbola kely moa zany de ohatrany hoe mandalo ny eritreritra le izy fa tsy hoe tsy satria amintsika zany ohatrany hoe mamenatra angambany le hoe asa hoe le manompo zany le service, monde service zany ohatrany hoe mbola asa azo atao hoe ohatrany hoe mbola mamenatra hatramin'ny taloha moa zany ao anatin'ny hoe fombafombantsika zany de ohatrany hoe tsy tao ny idéal zany de hoe dokotera, ingénieur zay foana, de nefa le fitiavana nefa ao anatiny de bon tonga moa zany le fitiavana mandeha eo alohan'le zay hoe zay mba eritreritra sy zay hoe sosikevitra men'ny mpampianatra de bon tonga teo am'le resaka tontolon'ny fandraisam-bahiny mihitsy moa zany fa tsy hoe resaka sakafo fotsiny fa resaka fandraisam-bahiny zany zay ny tena nahatonga anay. Sady ao an-trano koa mamao foana matetika mahandro sakafo. De anatin'ny hoe mba nanana opportunité zany mba hoe manana fianakaviana mba tia manao sakafo tsara ohatr'izay de zay koa zavatra misy lanjany be zany anatin'le sady le sakafo koa mampitombo lanja be. Ndao arantsika le sakafo faharoa azafady. Magret. Sady miresaka ihany tsika. Fanontaniana kely le kanakana teo iny ve kana lasa kana vavy. Mety daholo bisexuel neutre. Ao ty miredareda be ty afy ty. Somary misy rano zany le izy na raha de fangaro am'le menaka de zay mahatonga azy somary mitonaka kely fa tsy de maniny zany efa zatra tsy fa mila mitandrina tsara so mandoro trano tsy maintsy ka. Ino zao tsika mikarakara an'le asperge verte zao efa misy mamboly asperge verte eto Madagasikara, tsy voatery manafatra tsony fa mila mantany tsara zany mpivarotra legume eny an-tsena zany na eny Analakely anao mantany de mety ahitana, mety hoe mila fotsiny hoe micommande angambany. Efa miresaka le hoe metsena ihany Ranja mihitsy hoe mandeha misafidy ny akora ho ampiasaina sa misy olona hafa manampahaizana manokana amin'izay? Za no misafidy fa za efa manana mpamatsy zany de ireo mpamatsy ireo no mitady, za mampitady an'zareo hoe mahitadiavana zao
de zareo mitondra an'le akora zany a de eo zay mijery azy hoe mety ve ty azo ampiasaina ve ty sa tsy azo de ohatr'izay zany misafidianako azy fa alohan'izay moa mandeha makeny an-tsena de mijerijery fa za moa zany ao anatin'le asa zany tsy afaka midina eny an-tsena ntsony fa efa misy zany hoe mpamatsy de miteny fotsiny anao hoe mila ovy na mila zao de tonga izy manatitra an'le zavatra rehefa mafana ve le ovy de tsofina tsisy mahitsika moa zany amin'ny sary teto a fa miresaka sakafo eto ranjy eto akaiky eto fa finaingo eto apitako eto mitelondrora tsy nay tsy mivoravora efa miditra ao anatiny tsindry sakafo sady isika izao aiza hoaiza lay sakafo fatelo ina moa izy teo fraisier io zany dessert efa ataoko hoe malaza de malaza izy io dessert fihinanay tao an-trano de mba hitahitako hatramin'izay zany hoe amerina an'izy io fa amin'ny endriny hafa endriny moderna kokoa ataoko hoe sy maivana kokoa misy tsirony kokoa de zay hitanao io moa zany fa le crème atao am'zao efa moussena fraise fa tsy chantilly tsony raha zay le recette classique zany de misy coquelina chocolat blanc eo amboniny manaingo azy a de ataoko ngamba fa tsy de mitovy tsony am'le fraisier io zao hitantsika fa tsara tare de tsara tare ono arantsa fitantarana taminay hatramin'izay de ny hoe rehefa mahasarika ny tovovavy kokoa ny tovolahy mahay mahandro marina ve zany ataoko hoe tsy diso zay le zany natonga ny ranjana anao an'le izy tsy zay kosa fa fitiavana manokana lesy misy fotoana misy mpanjifa tonga ao aminay a mangataka mihitsy hoe zay mba ny sakafo hoaninay aloha zay ny anao azy satria mariako kely ny lakozia ao aminay moa zany lakozia misokatra zany hoe hita zany ianao manao lakozia de misy fotoana le mpanjifa zany miteny mihitsy aloha zay ny anao le sakafo de mba atoroanay ahoana manao le izy tsika zany tsy sarotiny ao anatin'izay fa ao koa zany le mifampizara moa zany mampandroso donc zay mahatonga anay hoe faly mizara am'le olona zany ohatr' zao sy ohatr' zao rehefa ohatrany hoe zany ranja de mandro sakafo sa ny ambony zay any amin'ny atelier no entina makany an-trano ao amin'ny atelier misakafo fa ny alahady moa zany miara misakafo amin'ny fianakaviana rehetra tsy manao sakafo tsony fa rehefa manana fotoana de manao fa matetika moa zany tsisy fotoana ao anatin'io aso io de tsy maintsy ampiasana ihany no manaonao sakafo de misy fianakaviana manao hoe ranja hoe rehefa tonga ny alahady ka hoe any an-trano misakafo de mbola ranja ihany manao sakafo misy mihitsy ny tena ary anao voatendry foana na mitsoka ary na zavatra farak'izay mora de anao ihany ny antsona hoe io ndray aloha ataovy io ataovy satria ranja ve zany zao ohatrany hoe mahay mahandro enomby sy anamamy zay tsika sa tsy maintsy sakafo tena ny sakafo gasy raha ny tena tiako moa zany fa saingy hoe lay thématique anay zany mety hoe tsy tena ao anatin'le izy le sakafo gasy fa manao sakafo gasy zay fa revisité moa filazan'io lazy zany hoe efa somary lasa mondialisé zany le sakafo moderna kokoa fa tsy tena le sakafo gasy le fihinantsika isan'andro zany hoe fa lasa ohatrany hoe ro mazava royal mety nefa izy taloha ro mazava aza atao angamany mihitsy mananteny zay ranja fa ndray andro any ny ekipa midi magnifique de mbola andalo amin'ny atelier mba hitsaingoka kely anandratsira de ho tantaraina eto amfandaharana hoe manahoana matsiro sa ahoana fa aloha ngamba finiango tsy makafa sao de makiantoka amin'ny atelier ya fa tsy mitsaingoka zany tsy mitsaingoka zany so de misakafo sao de misavatra farany mety zavatra azo afarana ngamany amin'ny volana jiona zany de isokatra indray ny l'atelier café io moa zany l'atelier bistrot le sahatsika io l'atelier café zay zavatra mety hoe tsotsotra kokoa ho an'ny hoe tanora zany ho an'ny mpanjifa tanora zany io zavatra io a ny hamburger un sandwich somary hoe de karoatsika kely zany ny ampanova azy iovany a tsy itovizany eny amin'ny fivarotana mahazatra zany mba ho tsaratsara kokoa zay foana de juste eo amboniny l'atelier bistrot ihany zany no isy azy za zao teranja vao miteny anao hoe atelier café de neveriko fa café daholo ihany ao anatin'le izy akaizy ny sandwich nisy misaotra ny ranja